rabanareo mpanaraka ny Fandaharana Mad'Maso indray ny tenako. Androany zany dia mbola Eliva indray no manolotra fandaharana ho anareo any tokantrano any. Lohahevitra efa be dia be moa no hitantsika teto fa androany indray antsika dia hiresaka manokana mahakasika ny fivarotantena. Ireto indray ary fanontaniana napetraka taminareo atao amin'ny page Facebook ny Mad'Maso. Fanontaniana voalohany, inona mahatonga ny fivarotantena? Fanontaniana faharoa, asa ratsy ve fivarotantena? Mametsy ny azy ireny ve ianao? Fanontaniana fahatelo farany, ampy ve ny lalàna iarovana ny fivarotantena ny ankizy sy ny fizahatany mamofady? Ndahoarany arahantsika ny video avy any aminareo namalinareo andreo fanontanianareo. Inona no antony mahatonga ny fivarotantena? Mbola faly miaraba antsika rehetra izay manaraka ny Fandaharana Mad'Maso. Alohan'ny atombohantsika ny lohahevitra dia kopatanana kely ho an'ilay ny matrice atao hoe kitia, kokoa kitia. Ankehitriny maro tokoa mirongatra tokoa ny fivarotantena ho an'ny zatovovavy zany na ho an'ny lehibe. Inona mahatonga an'izany? Mahatonga an'izany dia noho ny tsy fananana, noho ny problème misy ao anatin'ny ankohonana iray, ao ihany koa noho ny hoe terenin'ireo ray aman-dreny ilay zazavavy dia lasa tarika amin'ny fivarotantena. Mahatonga ny fivarotantena dia ny asa zany tsisy, dia ny olona koa zany manana tokantrano ny vehivavy dia eo mahatonga ilay vehivavy manjary mivarotra. Satria tsisy asa ny vehivavy dia tsy fivarotantena ka manita hoe vola haingana. Ny antony mahatonga ny fivarotantena tsy misy asa ny tanora satria tsisy no hanina dia tsy maintsy mirona amin'izay zareo. Satria tsisy ny asa dia lasa mivarotantena ny olona. Amiko mahatonga ny fivarotantena io koa misy akamoana dia tsy fahitana asa dia tambatambatra daholo. Fa ny tena fahalalako azy aloha akamoana kamo asa sy ny ohatr'izany dia aleo mivarotena. Amiko ny mahatonga ny olona hivarotena ngambany akamoana aloha voalohany indrindra satria kamo hitady asa izy dia nefa ny amin'ny lafiny anankiray koa tsy ampy asa eto amintsika eto Madagasikara fa vitsivitsy ihany dia izay mahatonga ny olona hivarotena. Ny mahatonga ny olona hivarotena araka ny raha ny eritreritro dia tsy fananam-bola. Moa eo koa ilay zavatra ilainy isan'andro, ohatra hoe nahazo telefony ny anina dia za tsy nahazo, donc ahoana fomba ahitako vola amin'ny fomba moramora. Voalohany indrindra ny fiainana miakatra foana, miakatra ny fiainana, misondrotra ny vidin'entana, ny tena nefa mila misakafo foana maraina, atoandro, hariva, dia nefa ny orinasa amin'izao lasa mitaky expérience ambonimbony kokoa vao mampiditra n'ilay ankizy ao na diplôme ambony kokoa. Miakatra foana io diplôme io. Raha taloha zao baka ny diplôme hoe matao hoe intéressant, miakatra izy lasa licence, doctorat sisy. Dia eo nefa tsy ny olona rehetra manana an'izay, nefa n'ireo olona tsy manana an'izay ireo te hisakafo ireo ary tsy maintsy misakafo ireo maraina, atoandro, hariva. Dia mila vola miditra any am-paosy ireo na hisoloana akanjo, pisopisony kely, lokomena, sisa, telefona, ordinateur, ny hofatrano, ny jiro sy ny rano, izany zavatra rehetrarehetra izany mila vola. Nefany ny olana araka ilay nyteneniko teo lasa vitsy ny asa amin'izao fotoana izao dia lasa eo lasa miteraka fahasahiana ao anatin'ilay tovovavy izay zavatra izay. Ary inona tonga anazy lasa sasà dia hoe bon, rehefa tsisy ihany ny azo tenaina dia andao anitatra dia lasa manitatra zavatra ohatran'izay ilay izy. Izay ny antony mahatonga ilay fivarotantena. Mahatonga ny olona mivarotena tsy fahampiana asa, tsy fisian'ny asa dia fanarahan-damody izay ohatrany hoe mila mitady zavatra tonga amin'ny olona izany ilay olona tsy manana dia lasa mivarotena amin'ilay tsy fahampiana. Mahatonga ny olona mivarotena zany amin'izao dia ny eo ilay tsy fahampiana ao an-trano, misy koa ilay rendrarendra dia izay mahatonga ny olona lasa mivarotena. Raha ny fahalalako anazy aloha ilay fivarotantena efa asa efa nisy efa hatramin'izay efa ela be fa raha ny fahitana ny eto Madagasikara manokana resaka rendrarendra ho an'ny ankizy indrindrandrindra resaka hoe fanarahan-damody,
Saka tsy fahampiana anivon'ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny mihitsy koa moa no tena manosika ny ankizy raha fahitako azy eto Madagasikara. Eo aloha ilay tsy fananam-bola, eo ihany koa ilay fitiavan'ny tanora haingotraingotra, rendrarendra, dia nefa ilay vola ento manana ao an-tokantrano tsisy a, iny no mahatonga an'zareo mandrisika hivandia. Misy izay koa ny ray aman-dreny sasany a, misy mihitsy maniraka ny zanany hoe andana zany ianao varitena fa tsy manam-bola atsika. Resaka fitiavana rendrarendra aloha ilay voalohany, fa izany tena izy satria tsy fafezan-tena koa, dia tsy mifototra amin'ny fivavahana, olona tsy mivavaka, dia tsy hirevy e, izay ny hitako hoe mahatonga ny olona mivaritena. Asa ratsy ve ny fivarotantena? Manome tsiny azy ireo ve ianao? Tsy mametsiny anazy atoko satria ny asa tsisy, dia aloha zany iny vola aingana, dia izay aloha mahatonga anazy manao ilay fivarotantena. Ia, asa ratsy ve fivarotana tena? Amiko manokana dia tsy asa ratsy ny fivarotana tena, ankoatran'ny mangalatra sy mamono olona, izay ary angamba ny asa ratsy. Fa ny fivarotana tena kosa amiko tsy asa ratsy. Dia tsy manome tsiny azy ireny satria noho ny tsy fananana, noho ny izay zany tena bazan'izy, noho ny tsy fananana mampatonga ny zareo mivarotra ny tenany satria tsisy olona anome asa azy raha amin'izao vanim-potoana zao aloha dia rena dia sarotra ny tady asa, sarotra ny azo plasy tsara amin'ny asa zany dia tsy fidiny an'zareo ilay izy dia lasa zareo mivarotra ny tenany. Amiko zany tsy manome tsiny an'zareo satria tsy fananana zany varotan'ireo ny tenany. Amiko aloha ilay izy tsy asa ratsy satria ino manitako vahaolana amin'ny vehivavy asa vetivety, fa mamono olona sy mangalatra ihany ny asa ratsy. Amiko aloha ilay izy tsy tokony tsy homeko tsiny mihitsy izy satria zareo ary mahatratra ny tsy fidiny, misy zareo mamelon-janaka, dia io mety ohatra hoe io fivelomana zareo, izy aloha tsy mamety tsiny anazy, tsy homeko tsiny zareo. Asa ratsy ny fivarotantena nefa tsy misy hohanina ry zareo dia tsy maintsy mirona amin'izay. Marina anie izany. Tsy mamety tsiny an zareo satria tsy fidiny azy ilay izy. Tsy ratsy fa satria tsisy ny asa dia tsy maintsy vola aingana dia iny nataon'ilay vehivavy eo fa tsisy hamelomana ny zanany. Mamety tsiny anazy satria tsisy mihitsy ny asa. Aminay tsy mivaritena aloha dia ratsy ilay izy, fa misy amin'ilay mpivaritena tsara aminazy ilay izy. Dia satria raha zareo reny ny anontaniana, ianao ve naninona anay sa ianao naninona anay, ohatr'izay tsy maintsy hoe izay mivalitenina. Fa amin'ny ankapobeny fiarahamonina sy rehetra ratsy ilay izy. Ratsy izy amiko satria io tsy natao tena hivelomana fa zany eto rehefa zavatra ratsy zany tonga tsy atao e. Arak'ilay fomba fiteny moa misy lafiratsiny sy lafitsarany daholo zany ny asa rehetrarehetra fa en général aloha izy ratsy satria voalohany indrindra manimba ny ankizy aloha ilay izy voalohany indrindra. Ny ankizy vavy no tena hitako hoe voakasika izay satria amin'izao ny asa fivarotantena zany efa tsy mifidy salan-taona intsony fa na ankizy 12 taona ary zao eto Antsirabe zao tereko an'izany 13 taona 14 taona dia hitanao anatina diskoteka ohatr'izany. Amiko aloha tena ratsy satria ny tenanao mihitsy ve no tsy mbainao amin'ny resaka atakanao vola zany ny tenanao, zany hoe tsy fitiavana intsony ilay izy fa lasa tena mitakalo vola. Io misy hoe misy lafiny tsara izy ho an'ilay mpivaritena satria io amelomany ohatra hoe mananjanaka izy, io amelomany tokantrano, nefa ratsy ilay izy zany satria zavatra zany ve ny letavam-bola tsy ampy. Ampy ve ny lalàna iarovana ny fivarotantena ny ankizy sy ny fizahan-tany mamoha fady? Ia, ampy ve ny lalàna iarovana an'izy ireny? Amiko manokana aloha tsy ampy ny lalàna ary tsy misy koa ny lalàna iarovana an'izy ireny raha eto Madagasikara. Fa mety misy ihany fa takona ilay izy dia mbola tsy miseho tsara zany izy fa mbola takona zany, izay zany mbola mila lesoka kely, mila jerena akaikikaiky izy zany mba inona moa izy teo arahana maso kokoa ny fahasalaman'izy ireny zany. Izay angambany.
Tsy ampy tompoko satria ny ankizy amin'izao zany dia lasa mivarotena daholo satria amin'ilay fiainana me sahirana dia tsy araky ny ray aman-dreny famelomana dia mandrary lasa mivarotena zany ny ankizy. Tsy ampy satria efa betsaka zao ny ankizy tsy ampy taona ny efa mivarotena. Tsy ampy ny lalàna ny ankizy amin'ny fivarotantena satria zareo tsy ampy fifehezana sady tsy ampy lalàna. Tsy ampy satria be dia be ny ankizy tsy ampy taona. Tsy ampy lalàna mihitsy zany satria tsy ampy taona izy tsy ampy mihitsy. Tsy ampy mihitsy ny lalàna fehan'izy io satria maro dia maro mihitsy zao ny zaza tsy ampy taona mijorojoro eto sy eroa eny ny vazako etsy an-dalo manararoatra makan'izy ireny tsy araky ny fanjakana intsony hoe ampy taona ve sa tsy ampy taona ty fa ny hita maso aloha ankizy kely mihitsy miaraka amin'ny vazaha indraindray ankizy kely mijorojoro eny amin'ny toerana harivariva eny. Raha resaka lalàna angambany tsy ampy ilay izy dia tsy ampy satria ilay izy koa moa ilay resaka tourisme zany mampidi-bola ho an'ny fanjakana dia angamba lasa ohatran'ny hoe tsisy fandraisana andraikitra intsony satria hoe mampidi-bola fotsiny vahiny tonga eto amintsika fa tsisy fijerena intsony hoe ohatrany ahoana ny mety ho fahasimban'ny zanaka mafara sy ny sahala amin'izany fa raha sosika hevitra tena hitako izao dia angamba ny mety hoe fidina ny fotony eny anivon'ireny toeram-pandihizana eny anivon'ireny hôtely fandraisam-bahiny ireny ohatra dia tena fametrahana tanteraka an'ilay lalàna mihitsy hoe tsy azo ampidirina zaza tsy ampy taona ohatra na ohatr'izay. Dia ny anankiray konkoa tokony tena anisan'ny vaindondra raha ataon'ny mpitondra fanjakana dia ny fampitomboana ny asa sy ny fehezahana fampidirana ny ankizy any an-tsekoly ngamba izay ngamba tokony hoe efa ho avy koa zao ny fifidianana dia tokony izay zao anisan'ny mba hoe zavatra anankiray objectif ho an'ny izay hitondra hoe mba hampitomboana ny asa satria izay aloha anisan'ny anankiray tena hoe mitarika ny ankizy mihitsy ho any satria tsy io ny asa gratuit ngamba izay ngamba mety ampilazato azy hoe gratuit ny asa dia afaka manao daholo izay ngamba. Raha ny tena izy tokony tsy atao mihitsy satria io le tsy fananana koa mazaka maniraka an'io lasa namerona any amin'ny ratsy ny olona. Misy ilay lalàna fa ilay fifehezana anazy sy ilay fampiarana anazy tsy ampy. Miankina amin'ilay mpitondra io raha mpitondra tsy makasitraka an'ilay izy tokony fehezany mafy be fa raha mety safosafony eo koa ilay izy dia tsy voafehany zany. Izay mety misy mpitondra koa zany tsinona mety mividy na mivarotra tsy fantatra tsinona dia mety maivamaivana aminazy hoe ilay zavatra fa rehefa mafimafy tsara ny lalàna sy mifehy amin'io ohatrany mety tokony normal fa raha ara-piarina zany ilay lalàna dia tokony hoety fa rehefa tsy fampiarana ny lalàna zany eto amintsika ny tena izay mety hitako mahavoa ilay olona koa izay ampiarina lalàna moa zany fa zao izay makary izay makatsy dia ohatr'izay ohatrany korakora ihany zany ilay izy fa mila miaraka dia ampiarina sy mifampiasa zany mila miara-mahafy an'ilay hoe inona ny lalàna misy dia inona zao satria ny olona koa tsy mahafantatra an'ilay lalàna raha ny tena marina hoe ahoana marina ny tena inona ny tena lalàna zao inona ny tena zao dia ampianarina ilay olona ampianarina satria amin'izao mantsy zao efa tsy voafehy dia ohatrany hoe ampianarina any am-pivarotantena mihitsy ny raha ny zavatra misy amin'izao hoe ahoana ny fomba fivarotantena misy an'izany dia zavatra mandeha ho azy korakora ihany na misy lalàna azy. Ny antony tena mahatonga ny fivarotantena hoy nareo dia noho ny amafin'ny fiainana sarotra mitady asa dia iny ny asa hitan'zareo mora azahoana vola. Asa ratsy hozy izy nareo le fivarotantena satria misy moa mame ohatra mihitsy ny hoe tempolin'Andriamanitra ny vatana dia tsy tokony amena viraviray izay olona rehetra manam-bola. Milaza moa nareo fa tsy ampy ny lalàna miaro ny ankizy amin'ny fivarotantena sy ny fizahantany mamofady na hoe tsisy kory ary le lalàna satria be dia be ny ankizy no mbola mivarotena, ny fizahantany mamofady koa mbola maro be. Izay indray arany any masaka azonay natolotra anareo teto androany dia mankasitraka anareo nanaraka hatramin'ny farany. Efa mivoaka ao amin'ny page Facebook Mad'Maso indray ny lohahevitra manaraka dia manasa anareo foana andray anjara na amin'ny alalan'ny commentaire na amin'ny alalan'ny vidéo. Dia azadino fa isaky ny latsinainy, larobia, zoma, sabotsy ny fandaharantsika. Isan-kerinandro eto Mad'Maso miteny ianao mitenitsika velome.